miarabantsika rehetra mpanaraka ny ASM TV. Tsy fanabeazana fotsiny ihany moa no ratovina eto anivon'ny ASM, fa eo ihany koa ny activité parascolaire. Anisan'izany ny fanatanjahantena toy ny basketball. Ka nisy ary ny fifaninanana iray school tournament izay nandraisan'ny cour ASM Anjara. 5 isan'ireo lycée nandray anjara tamin'ity hetsika ity izay natao tao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Arahantsika ary ny fanadihadiana. Notanterahana teo amin'ny stade Barea ny school tournament izay nandraisan'ireo mpianatra avy eo amin'ny lycée latsaky ny 25 taona ka anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny cour ASM. Ny antony anaovany anazy dia hitanay tokoa fa efa tsy dia misy intsony ny fifaninanana ho an'ny samy mpianatra ankehitriny. Ny ASM manokana hitanay ao amin'ny ASM fa betsaka ny mpianatra mahay an'ilay fanatanjahantena zany, nefa tsy dia misy fotoana ahafahany mampiseho an'izy io. Dia izay indrindra ny antony safidianay satria ao amin'ny ASM zao misy mpilalao ankoay anaky 3 nisany androsika miresaka izao. Somary lasy kely fotsiny zay fa mbola tsy vita io. Tsiritsiritra concentration tsika fa revue. Ny ady mafy vao nibatany fandresena raha nanata amin'ry zareo avy eo amin'ny école Crescendo ivato ny cour ASM. Tsika eto moa reny tsy maintsy migerer an'ilay joueur sy le temps satria le temps non arrêté tsy mijanona mihitsy zany dia migerer an'iny sarotra kokoa satria tsy mijanona anazy zany dia mety hoe very ny baolina dia tsy maintsy mitazona an'le na 2 points na 3 points zany fandresena dia mandresy foana en basket. Raha tokony izy aloha tokony mandresy. Tsy izay anefa ny zava-nitranga fa niondrika teo anatrehan'ny zareo Saint-Michel tamin'isa 18 no ny 10 ny cour ASM teo amin'ny lalao manasadalana. Reraka ny orana ny tanjona moa ho an'ny school tournament dia ny mba andraisan'ireo avy any amin'ny faritra anjara amin'ny andehan'ny faharoa. Ny farana teo amin'ny masadalana moa ny lalao an'ny cour ASM tamin'ity fifananana ity. Isa 5 nanelanelana ny cour ASM nanoloana zareo Saint-Michel tamin'isa 20 sy 10. Izay aloha zana vita tamin'ity fifanana ity fa dia amin'ny herintaona indray manarina mandrapana vetivety ary eo.